mahatoky amin'ny fanekena. Mahatoky amin'ny fanekena. Miara-banao indray ry mpiaino malala manaraka izao fandaram-potoana manokana izay fanatombontsika ho maly izao dia ilay fandarana maharitra 120 andro iarahantsika mandeha amin'Andriamanitra. Ny lohahevitra lehibe novozintsika moa dia hoe mahatoky amin'ny fanekena, ary ny zana-doahevitra androany kosa dia mijoro amin'ny safidy no raisina. Omaly isika dia nahita hoe mahatoky amin'ny teny nomeny Andriamanitra, izay dia anjaran'Andriamanitra, fa androany kosa dia hoe mijoro amin'ny safidy no raisina. Anjarantsika indray izany. Ny safidy no raisitsika niaraka mandeha amin'Andriamanitra, hanolo tena ho an'Andriamanitra, hiara-miasa amin'Andriamanitra, dia miantso antsika ny ten'Andriamanitra hoe rehefa nanao izay dingana izay dia aoka hatoky hatramin'ny farany amin'izany safidy izay no raisina izany. Ny Korinthiana voalohany 5:7-15, Korinthiana voalohany 5:7-15, koa amin'izany ry raha malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Kolosiana 2:4-7, Kolosiana 2:4-7, koa tahaka ny nandraisanareo an Kristy Jesosy tompo dia mandehana ao aminy arak'izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana, toy ny efa nampianarina anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Hebreo 10:17, aoka azontsika mafy ny fanekena ny fanantenana mba tsy hozongozonany, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Tesaloniana voalohany 4:1-9, Tesaloniana voalohany 4:1-9, ary farany ry rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'i Jesosy tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Rehefa hitantsika izany andininy efatra izany dia miantso antsika mba hijoro mandrakariva amin'ny safidy izay no raisina. Rehefa nanomboka niaraka amin'Andriamanitra isika dia mampahery antsika ny ten'Andriamanitra manao hoe miorena tsara, aza miova, ary aoka tahaka nandraisanareo an Kristy no mbola andehananareo maneho ny lalana trany, ary aoka azonina mandrakariva ny fanekena mba tsy hozongozonany, ka ho tahaka ny nandraisantsika an'Andriamanitra tamin'ny voalohany no hitombontsika sy hanatanterantsika ny fanompona azy. Tian'Andriamanitra ny inony vahoaka ny velona amin'izao vanim-potoana izao, fa mbola hanao zava-dehibe ho azy ireo hatrany Andriamanitra, toy izay efa nataony tamin'ny zanak'Israely fon'izy ireo niala avy tany Egipta ka nandeha hizotra ho any amin'ny tany Kanana. Tsy maintsy manana finoana voatefy, tsy misy fisalasalana anaraka ny toromarika omeny ao anatin'ny fanandramana sarotra lalovana izy ireo. Mandrosoa izany ny baiko omen'Andriamanitra ny olony. Ellen White, Conseil à l'économe, pejy 220. Andriamanitra dia miasa mikarakara antsika, ary tsy tokony hisy fanahiana manoloana ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra. Aoka tsika hery eo amin'ny fanompona azy, ary aoka tsika handroso mandrakariva hitozo amin'ny fanompona sy ny fiarahana mandeha amin'Andriamanitra ka hatoky ny fitondrana. Mety nisy fotoana ny tambotsitra ny fiarahanao mandeha tamin'Andriamanitra. Eny mety tsy tahaka ny tamin'ny andro voalohan-dohany nanoloranao tena ny empanahanao amin'izao ora iresantsika izao, kanefa aoka ao azonao antoka fa afaka hanampy anao Jesosy mba hamerina indray ilay hafanana ara-panahy tamin'ny voalohany. Ny antso ary dia izao: mandoaleha ary ambarao amin'Andriamanitra fa mila ny fanampiana ianao, mila ny herina ianao, ary angatao izy hanampy anao hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. Rehefa izany dia mangatà ny fanohanany hanampy anao hamboly fahazarana tsara, toy ny hoe fanokanana fotoana hivavahana, fanokanana fotoana handalinana ny soratra masina, fanokanana fotoana hamonjena ireo fivoriam-bavaka any am-piangonana izay hanampy anao hitombo
amin'ny fiarahanao mandeha amin'Andriamanitra. Hanampy ianao anie Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra raha eo maniry izahay mba tsy hivadibadika fa hijoro amin'ny safidy noraisinay hiara-mandeha aminao. Ampaherezo izahay ary raiso ny tananay ka ianao ka hitantana ka tahaka ny nanomboanay niara-nandeha taminao, dia izany koa no hitombonay ary tsy hijanona raha tsy ho tonga ao amin'ilay kanana ny lanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomanao indray ny pasteur Pierrot Rafidinjanahary raha mipitso indray.